Fanafarana vaksiny fanefitry ny Covid-19 amoizana aina maro ny fisalasalana mpitondra fanjakana hoy Marc Ravalomanana. Marc Ravalomanana tonga nankahery sy nitrotro-ambavaka ny fianakaviany Amiral Didier Ratsiraka. Vahoaka malagasy mahafantatra ny Covid-19 saingy tereny fitadiavana. Manolotra ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy tonga soindrainao anatin'ny fampalalambavao ny MBS amin'izao alatsinainy fa 7 ny volana marsa ny taona 2024 izao. Manasanao sady ny tenako anaraka ny fotoana ny vavao hatramin'ny farany. Anboatsika ny vavao ary izao alina izao dia makasika indrindra ny fiatsika ny fitondra fanjakana amin'ny fanafarana ny vaksiny fanefitry ny Covid-19 dia nitondra ny heviny sy ny fahitany momba izany ny filoha Marc Ravalomanana nitondra teny fampiononana ny fianakavian'ireo namony any ihany koa moa ny filoha Marc Ravalomanana raha nitafa nataony tamin'ny mpanao gazety ny MBS. Asinandria Malala, Tokra Marolahy sy Andry Rakoto Malala. Miteno azy ny tarehimarika ofisialy avoaka ny haino amanjerim-panjakana momba ny fivoarany valan'aretina coronavirus eto Madagasikara. Manamafy izany ihany koa ireo vaovao-paritaka eny anivon'ny tambajotra tserasera mahakasika fahamoizana ain'olona. Ny sesesy loatra ireo olo malaza sy ireo olona manana ny lanjany eto amin'ny firenena no maty. Tsy tambo isaina tsony ireo olon-tsotra maty eny anivon'ny fiarahamoniny kanefa dia tsy voamarina na voan'ny aretina coronavirus na tsy. Ireo olona voamarina fa maty ny Covid-19 ihany koa etsakilany dia tsy mitsahatra ny mitombo ary saika efa feno avokoa ireo hopitaly ka tsy maharaka intsony ny oksizena any amin'ny toeram-pitsaboana amin'ny faritra maro manerana ny Madagasikara. Efa miatra ny loza ho an'ny vahoaka malagasy. Ny mpitondra fanjakana etsakilany dia mbola miandriandry tsy mainka amin'ny fanafarana vaksiny hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Loza izy ity vahoaka malagasy satria ny olona izay nandraraina fa hiaro ny aina sy ny fanana vahoaka dia mangatakandro manao an'ilay atao hoe refus déguisé. Ny antony mahatonga azy manao an'izany dia satria mbola misy zavatra andrasany ao, mbola misy zavatra angatahany andro, asa tsy mandeha ngamba ny CVO, asa tsy lafa ngamba ny stokiany fa tena mampanontany tena mihitsy hoe inona raha nangatahana andro dia aina nefa tsy azo azonina ka aretina tena mandripaka loza zao mbola samy teny ihany izy hoe manao mpanohitra botolo zao hoe mbola samy teny ihany izy fa hoe ny mpanohitra dia tsy mahatsapa dia mahatsapa amin'ny fanohitra ary malala dia malala ary mahafantatra ny hoavy zay mbola iverenako ary tsy hoe manararoatra n'izao fahoriana zao fa ty laza hoe raisy le fanapaha-kevitra ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé efa miantso aiza ihany ny fanapaha-kevitra dia emitra zay ilay atao hoe refus déguisé. Raha soadra hoe refus déguisé zay misy antony izy mahatonga manao an'izany. Izy tsy milaza hoe tsy amme fa omeko izy fa mbola manao fitiliana zay, mbola manao observation zay dia mangatakandro izy nefa le aina foy mimaty ihany le olona ngainao mavity ny aina io na mana mbola taony inona ary zay zao dia fantatra fa hoe mbola mangatakandro indray ny anafarana an'le vaksiny fanefitra ny io fanefitra zany hoe mba hiarovana ny olona tsy hovony dia ireo firenena rehetra eran-tany ve manao vaksiny ny président. Misy io le variant zay ndraro hoe avy aty Sud-Afrika, misy ny avy any Angleterre. Io fanafody reo ihany ireo vaksiny reo ihany nentina hiarovana azy, tsy misy akoatran'ireo
tsy mila mandoa akory tsy mila mitady vola ho aminareo fa négociation fampiresahana fa ameo no autorisation rangaty mbola nanamafy hatrany ny Filoha Karavarmanana fa tsy tokony iandriandry ny fanaovana tsindrona ho an'ny malagasy ka tokony olaharana amin'izany ny mpitsabo sy ireo profesora efa lazaiky fa tsy afaka miemindra zay nareo na tianareo na tsy tianareo fa tsy maintsy miverina amin'ny tenitenenareo nareo manana fanetretena vonjeo ny vahoaka afaro le vaksiny tsy nareo manafatra azy fa tonga de miresahany am'le Covax de izy mikarakara izy manao zay tonga avy ny aty satria mbola misy zavatra pitsopitsony be da be orany izy io hoe izy no mena voalohany reo mpitsabo reo aloha reo professeur reo aloha de mbola mamerina ihany fa ny fangatanao andro amin'ity zavatra tao ty de amozana ain'olona ary ain'olona tena tsy mifidy mihitsy ao ny manam-pahaizana hoe aminareo ao ny nanao recherche ao ny olotsotra ka de ty teny am'izao fotoana zao hoe efa tsy rariny ntsony zao fangatana andro zao fa tsy fanapahan-kevitra ny olona zao fa samby nanafatra ny azy zareo to Seychelles zareo to Maurice isika eto Madagasikara amitamatama eto ny vahoaka foana no minjady sy mizaka ny fahoriana mahazo azy mila paikady matotra sy mazava arak'izany ny fitondram-panjakana manoloana ny ady amin'ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara ny vaksiny rahateo de tsy midika fa ho azo rahampitso na de masoratra anarana amin'ny initiative Covax azahoana io vaksiny io aza raha tsy aivina mantsy de ity ny fanambarana nataon'ny ministra ny fahasalamam-bahoaka momba ilay inscription Covax nataon'ny fanjakana tamin'ny 9 martsa lasa teo noho izany ampy ve izany ireo fepetra raisina mialoha ny ririnina izay vampitoana tena mampirongatra ny fiparitahan'ny virus eo amin'izay lafa mavao izay atrano fa ho arahintsika izao azy ny tatitra makasika ny tany valanaretina Covid-19 eto Madagasikara toy izao indrindra ny makasika izany de miakatra atrano mantsy ny isan'ireo olona mitondra ny tsy mikaretina Covid-19 eto Madagasikara ho an'ny omaly zao de tafiakatra 4.700 indray ny tranga vaovao tao anatin'ny fitiliana 1.700 tao fito ireo namonyaingy toy izao azy ny fitsinjaran'ireo tranga vaovao isaky ny faritra 5.700 ho any Analamanga 2.20 ao Atsinanana 4.10 any Diana 2 any Automatsiatra 10 Boendy 9 any Vakinakaratra 9 any Sava Ray Vadivavafito Vinany 10.10 any Lanjirofo 2 Iorombe 2 Itasy 7.10 Sofia misa 4.700 araka izany izao ireo mitondra ny valanaretina eto Madagasikara ka ny ray sy 200 amin'ireo no marary mafy na ilay antsoina hoe forme grave misa enina kosa ireo namonyainy tamin'ny tatitra ny voaka ny sabotsy lasa teo namono olona 13 araka izany Covid-19 tao anatin'ny 2 andro izay fa tsy mitsahatra ny miakatra ihany koa hatramin'izao ny fiakarany tany olona voan'ny Covid-19 eto Madagasikara mitaky fepetra sy fandraisana andraikitra izany na avy amin'ny olom-pirenena na ihany koa avy amin'ny mpitondra fanjakana toy izao indrindra ny fanadihadiana Chamano Menjanary sy Tahiry Niaina tahaka izao no sary hita eto Andrenivohitra amin'izao fotoana izao mbola betsaka amin'ireo olom-pirenena no tsy manao arovava sy arorona nandritra ny fanadihadiana izay natao no nahafantarana fa betsaka no mahafantatra fa tena misy eto amintsika ny tsy mikaretina coronavirus saingy tsy afaka avela amin'izao sy hotazanimpotsiny anefa ny ao anatiny tokantrano Ndraindray ara tsy malafo ny 2 andro tsy malafo tsy maintsy mitady vola zany mba manahoana zao ny ampiananareo tenana zany tena hita hoe sahirany zany tena zara raha mahita hanky hoanina ndraindray raha maty netana ny vidinetana miakatra nefa amin'ny olona tsy sampry mihitsy miasa nay mafy be dia zay sepitra raha manao antony dia io zany tsy maintsy hoe milomana ny vady aman-janaka satria raha hoe miboka izao dia tsy hitanay zazo azy ataonay dia ono zanakay mianatra n'inona tsy maintsy enjenay daholo dia ono nareo zao amin'ny firmaraina dia manomboka mikandrity amin'ny literateur zay zao amin'ny telo amin'ny efatra arakarak'izay atokava le kilanay zany vojanay eto manana client manokana mihitsy ny sasany moa sasany misy vao mitady zay aloha ny tena marina matahotra coronavirus ny tena marina ka zany tsy maintsy mitady vola satria nona le vady aman-janakay zay tsisy asako
mpanona ny olona nareo tsy havitandro vahoaka maharitra reo zay zany tena marina no zay fa nareo tsy havitandro izara isa-tokantrano zany matahotra dia matahotra tokoa satria le izy tena misy fa tsy hoe tsisy nefa no tena tsy fisininy ao atokantrano dia tsy maintsy mivoaka tady karama melomana mivady aman-janaka efatra zao ny zanako dimy mianaka zay zany zao de mianaka nisesesy tamin'ny herinandro lasa teo iny ny fahinona olona matiny tsy mikaretina ity teto amintsika mpanao politika sy olotsotra ankoatra ny fandraisana andraikitra tokony ho ataon'ny fitondrana dia zava-dehibe ihany koa no tokony ho fiarovan-tena ny tsirairay raha ho an'ny antotanisa azo omaly farany dia miisa 4,7 ny tranga vaovao raha toka araiky amin'ny 4,9 ny isany natao fitoliana fito kosa no namoiny ainy tamin'izany fa miaina anaty krizy tanteraka ny firenena amin'izao fotoana izao krizy manaraka izany ihany koa nefa ny fidiram-bola ny tsirairay ho an'ny androany dia mahakasika indrindra ny fidiram-bola ny mpivarotra no nanaova ny Rahamanomenjanahary sy tahiriny aina fanadiadiana arahoary mangina ny tsena tsy misy mpividy ny entana izay no hita tamin'ireo tsena izay no lalovanay androany nanamafy ny tsy fisian'ny mpividy io ireo mpivarotra nahitanay dia ny antoerana eny fa na dia ao anatin'izao fanomanana ny vidin'ny pasika izao aza samy nainona fitarainana avokoa na ireo mpivarotra fitafiana na ireo mpivarotra ireo fitaovana izay tokony ilain'ny fianakaviana rehefa misy ny fety tahaka izao krizy ny fiainana ka krizy hatramin'ny vola miditra isa-tokantrano raha amin'izao aloha tsotona tamin'ny rotana zay moa zany zao tena tsisy tena misy nataka tamin'ny fotoanana tamin'ity alona ny vidin'entana ve nareo tsisy miakatra ohatran'izany tsisy miakatra fa manahirana be lapakatra le vidin'entana regny ny olona raha tia fa sady tsy manam-bola moa le entana sarotra aminay napakatra an'le izy na miakatra raha masakaraina le entana dia ajanony amin'ny vidiny andavanandro ihany moana nareo tsy manafy mihitsy ao anatin'ny tontolo zao manahoana tena zara fa vakiloha amin'izao tena tsy mandeha mihitsy ny tsena tsisy olona mividy mihitsy nefa nareo tsy mampiakatra prix zay tsy mampiakatra arakaraky ny akanay azy ihany na ny varotanay azy dia nareo nefa afaka maka entana foana manahoana koa tsy lefa akana entana rehefa tsy malafy dia tsy maketa tena tsisy tsena tena zara fa vakiloha fa parivan'ny andro zay misy amin'le fiboany ty ngamba dia tena tsisy mividy ny olona variana amin'le sakafo fa le entana ohatran'izao zany tena tsy mandeha mihitsy ny vidiny tsy miovaka tsy miova ny vidy fa ny eo ihany ny eo fa tsisy mividy misy le fahefan'le olona misy zany tsisy tena tsisy fovainy vombay ny olona zany zao tena raha manam-bola izy tsy njarainy mavita anazy raha androany izy zao manana ray alina dia tsy njaraina vita anazy roa andro iny nefa raha taloha izy ndray andro iny tapakandro dia rahariva izy dia efa totrizay tsisy miova be zany miova be dia na izay raha lasa nateaka entana zany lasa miova be satria tsy samy maka entana dia lafo zay any tsy samy maka entana betsaka satria le olona fa tsy manam-bola fa nandritra ity fotoana ity no nanararotana ireo mpivarotra etsy namotana momba ny tokony ho fandaminana amin'ny tsena izay anaovan'izy ireo ny fivelomana mangataka zay hoe mba raha azo atao dia aloha mba le mpivarotra any anaty zany mba hiditra aty anatiny aty le any ivelany any hiditra aty anatiny aty dia amin'izay mba feno le plasy sy mba mandeha le tsena fa lasa any ivelany be olona be nefa aty anatiny aty ato bampangona be izay mba angatanay fa sehatra iray anisan'ny sedra fa tiantoka mafy noho ny valanaretina Covid-19 ny fizahantany teto Madagasikara fa saika manerana izao tontolo izao mihitsy. Isan'ny aina izay fa tiantoka izao ny tompona agence de voyage anankiray. Ato anatin'ity fanadiadiana ity no anarahanao ny andindin'izay sary sy rindrany sary ny Andra Rakotomalala. Ny volana Martsa ato izao no nihita ny sistany Madagasikara. Tsy nisy intsony ny fandraisana vahiny sy mpizahatany. Ny krosifahana niaraka tamin'izay ny asa indrindra ho an'ireo miankina amin'ny fizahantany. Tompona agence de voyage iray Eli Dominique. Ny agence de voyage dia mikarakara tolotra fitsidiana Madagasikara indrindra ho an'ny vahiny fa ny manana toy ny fitsidiana fijerena trano ivantanana hatramin'ny fiaram-piasaina. Raha ho an'ny Eli Dominique manokana voatery ny varom-pananana mihitsy izy ny taona 2020. Raha 2020 fotsiny no resahantsika dia efa ho tafakatra ataoko hoe 20% zao ny fatiantoka satria na ny mpiasa na ny fitaovana rehetrarehetra
dia tsy maintsy ny mpiasa moa zany tsy maintsy nalefa chômage satria tsisitsisy ny asa ny vola tsy miditra ohatrany koa na ny fitaovana raha namidy ny sasany satria misy ny charge tsy afaka avela fa tsy maintsy mila vola dia namidy ny fitaovana sasany ahafahana manohy ny sy mandony charge rehetrarehetra tokony aloha. Hatramin'izao tsy mbola mahita mangirana ity sehatra ny fizahantany ity eto Madagasikara. Miaya indray azy amin'ny fisiny andiany faharoa amin'ny valanaretina. Ny mpiasany efa tapitra nalefa chômage teknika avokoa. Raha tamin'izany olona teo amin'ny 1.2 teo moa zany ny niara-miasa tamiko. Amin'izao fotoan'izao 2 sisany mpiasa mijanona amin'izao satria tsy azo avela koa le izy fa tsy maintsy mamisy olona mikojakoja mikolokolo dia izay olona 2 izay sisany no miara-miasa amiko no amin'izao. Tsy mbola niaina Kristou izao izahay hatramin'ny nananganako ny agence de voyage hatramin'ny taona 3 hoy hatrany Eli Dominique. Tafalatsaka anaty antsana mangitsikitsika tanteraka ary mbola sarotra ny anarin'izay faty antoko izay. Tsy hita loatra ihany koa izay tena fanampiana avy amin'ny fanjakana hatreto. Pejy ny fanatanjahantena ary dia rampisy no tontosaina ao Toamasina ny lalao miverina ao anatin'ny andro fahenina sady farany amin'ny fifanitsanana isam-bondrona ho an'ny kanina 2024. Samy manana ny fomba fijeriny moa ny petit baolina kitra fa 5 kosa samy manohana ny ekipa malagasy dia ny Baria izany. Arahoary ny fanadihadian'ny Jamano Menjanary sy Tahiriny Aina. Andrasany maro indrindra fa ny vahoaka malagasy petit baolina kitra ny lalao izay ifanindrana ny Barea ny Madagasikara sy Niger ao amin'ny kianja ny Barika 10 Toamasina. Betsaka no mahatsapa ny erijika ny ekipa pirenena malagasy amin'ny fanresena a Niger amin'io lalao io. Eto an-tanindrazana ny lalao ary amin'ny tany ny ekipa malagasy saingy tokony tsy hanao antsirambina hoy ny sasany satria mety tsy hisangy ihany koa ny mpifanandrina. Tokony mba fotoana zany mba tokony mélanger le Nicolas Dupin le joueur le local eto an-tanàna. Tika rehetra tokony samy mivavaka ho azy mba hoe ho tafakatra izy dia mivavaka mba ho resiny Côte d'Ivoire koa Ethiopie dia mba hiakatra manaraka eo amin'ny kanitsika satria hiainatra ao antsika eto amin'ny ranomasimbe andiana raha tsika indray no lasa tsy hiakatra kanina nefa Comore zao efa lasa dia mirary any zalaho tafita hatramin'ny farany mba hiakatra ny an-kanina. Fampijery rehetra mahay ny baolina daholo fa mpanazatra ny tompo teny farany amin'io hoe zao ny ekipa joro fa raha ny tena marina reny aloha misy dia samy mizaka mivoka fa tsy tsika rery ny resy tao Bahirdara fa resy tao daholo ny niaran'ny ray vondrona amintsika. Fa mirary sofisina me mba resy 0-0 tsika fa ny tokony arenina amin'ireny zany zao dia ny mpamombo baolina zany zao tsika ho champion tamin'iny dia dépense somary natorotoro kely. Mandresy foana Barea Courage Barea tsy maintsy tafita amin'ny kanina. Ny Etiopiana zany efa zatra any amin'ny tany izay aloha voalohany indrindra na Côte d'Ivoire tsy naresy azy fa tsy maintsy malifaty Côte d'Ivoire maresy koa Côte d'Ivoire miankina amin'ny match Côte d'Ivoire. Maresy eo indray 0 tsika dia efa ataony ngamba tady be tabe zany miankina amin'ny famonombo olona ihany fa ny miala amin'izao tsika raha tsy maresy raha-piotra fa ny tena bazana. Ary fanantenanao mety ahoana mety tafakatsika ka resy Ethiopia any amin'ny Côte d'Ivoire. Raha ny vaovao azy farany dia nambara fa ahena faran'izay vitsy ny mpijery lalao izay iona ny Barea ny Madagasikara sy Niger ao Toamasina io. Tsisy ihany koa ny tapakila fidirana amidy mandritra ny lalao saingy ny club de supporter ihany no afaka hijery sy anohana ny Barea ao amin'ny kianja ny Barika 10. Tsy misy ihany koa ny fiovahan'ny ora izay anombohan'ny lalao fa manomboka amin'ny 4 tolakandro eto amintsika. Eo amin'ny pejy ny kolotsaina dia misy tanteraka ny tontolon'ny zavakanto amin'izao fotoana izao satria dia nindosy ny fahafatesana ho marinaina ihany koa ny mpanakanto malagasy Tatans izy izay fantatry ny mpankafy sy ny mpanakanto namany amin'ny fahatsoram-pony sy ny fahaizany miserasera. Jamano Menjanary, Tahiriny Aina. Ao amin'ny kianja mitafo Ankorondrano no andrasana sy nanaovana fiaretan-tory ho fanomezam-boninahitra sy fanaovam-beloma farany any Tatans hatramin'ny omatolakandro. Tsy zaraina Nathalie Hortense Rajaonarivony na i Tatans ilay mpanakanto nindosy ny fahafatesana ny sabotsy ifoany Alahady fa 20 ny volana ety.
noho ny fahasarotam-piterahana na azo azy. Tonga nanotrona ny fianakaviana amin'izao fahalasanan'izao ireo mpanakanto malagasy namany. Nambaran'izy ireo fa olona tsopo hitatansa ary mora ny fandraisana sy nanaovana fiarah-miasa. Zavatra tena azo koa aminazy rehefa mampisoama izy dia agnatin'ny fo madio. Tsy vitany agnatin'ny fo madio misy raha milantolanto ataony igny dia zavatra tiany sy mahafinaritra azy ny client rehetrarehetra izay mijery azy dia manaraka le hirany amin'ilay raha milantolanto montimontina igny. Dia tia tsikitsiky lalandava izy, tia namana ary tsy mba ahafantarana amin'ny endriny mihitsy hoe na misy fadezerana izy satria fa elaela ihany iarana. Mahafinaritra be zany tatansa agnafin'ny fiarahamonina amin'ny lafiny rehetrarehetra. Ny hafatra apetrako dia tsisy ambony fifankatiavana. Fifankatiava ry zalafa tsika jiaby fa iaina dia indramina. Namela zaza mianadahy tatansa 12 taona ny iray ary io nasarom-piterahana azy io ny faharoa. Efa mpandihy tao amin'ny tarika ny ainga sy Jerry Marcos izy ka rehefa naleo tena teo amin'ny sehatry ny mozika dia nandeha irery ary Reine du Slow no fiantsony maro azy. Isan'ny hira nafantarana azy ilay hira hoe tsy tiako tsony ianao. Raha ny vaovao azo dia hiala eto Antananarivo ny talata faha-telopolo ny volana marsa ny nofo mangatsikany iazo any fandriana amorony manihy. Rehefa vita ny fanomezam-boninahitra ataony ministeran'ny kolotsaina azy dia andrasana ao Ambohibary fandriana rahampitso talata. Ny alarobia no ataony fandevenana ao Ampotaka Ankafobalo izay misy ny fasandrazany ho fanatanterana ny afany fony fahavelony. Mirary fiononana feno ny fianakavian'ny tatansa sy ny mpankafy azy manerana Madagasikara sy maneran-tany ny fianakaviam-ben'ny MBS iray manontolo. Eo amin'ny vavaony maresaka iraisam-pirenena dia laboratoire mpamokatra fanafody ao Frantsa androany no voaheloky ny fitsarana ary mandola mandy roa faingo fitapitrisa euro noho ny famitahana olona sy ny famonoana olona ankolaka tamin'ny alalan'ny fanafody izay novokarin'izy ireo moa no voalaza fa antony. Mamintana amintsika ny vavao ary Nzavandremahefa sy Mathieu Prince. Nomeloan'ny fitsarana frantsay ho nanao famonoana olona ankolaka sy famitahana olona fanahinina ny laboratoire Servier mpamokatra fanafody iray atao hoe Mediator ao la Frantsa. Nandritra ny taona maro no efa namono olona anjato ity fanafody ity ary betsaka no efa nitondra takaitra noho ny fihinanana azy ka izao vao namoaka didy ny fitsarana tao la Frantsa. Na dia efa fantatra ireo mpamokatra fanafody aza nefa fa manimba ary tsy azo antoka ity fanafody ity dia tsy nisy mihitsy ny fanapa-kevitra noraisin'izy ireo fa navelan'izy ireo anjifa ihany ny olona ho ny filohan'ny fitsarana miady amin'ny eloka-behivavy. Akoatra ny tompona andraikitra iray ao anatin'ity laboratoire ity izay vao eloka higadra mandritra ny efa-taona dia nahasazy avy amin'ny fitsarana ihany koa ny Agence nationale de sécurité du médicament à la France noho ny tandrevaka sy ny tsy fandraisana andraikitra manoloana izany. Fa namangy sy ny tsapa alahelo ny fianakavian'ny amiraly Didier Ratsiraka moa ho Malariva ny filomarika Ravalomanana miaraka amin'ny délégation izay tarihany ao anivon'ny Antoko-Tiky Madagasikara sy ny RMDM mitatitra amintsika izay fanadihadiana izay ary Asinandria Malala Tokora Marolasy Andra Rakoto Malala. Na dia teo zany tsy fitovin-kevitra ara-politika teo amin'ny filomarika Ravalomanana sy ny amiraly Didier Ratsiraka dia tsy nanakana ny filomarika Ravalomanana sy ny RMDM ary ny Antoko-Tima ho tonga namangy sy nakahery ny fianakavian'ny amiraly Didier Ratsiraka izy ireo ho Malariva. Nampiseho modely sy nanome ohatra tsara ny filomarika Ravalomanana tamin'ity fotoana iray ity izay nanam-porofony fa tsy miady amapaty ary olon'ny fihavanana ny malagasy na dia tsy mitovy hevitra ara-politika aza. Tena vavaka amin'ny tena ary taika raha maheno fa nodimano miandraleza président Didier Ratsiraka raha misy koa fotoana betsaka ny fotoana ny raha nefitra mety mitovy ny raika fa dia tena fampitova tokoa toy ny rahalasy ka ndray tsy hitako
io mipaoriana aminareo ary tonga nome ady mampirindrahatra zany zoky ray aman-dreny zany manana maizy azy nanana ndraiky ka lehibe teto firenena fa dia mbola mameriny ray maizy nonona latsa-dramaso moa ny filomarika Ravalomanana Ranakahery sy ny tondram-bavaka ireto fianakaviana ny laozany andry ny ankinana ireto. Fa ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity no anarahantsika ny mahakasika bebe kokoa an'izany filoham-pirenena teo aloha izany i Didier Ratsiraka ny amiraly Didier Ratsiraka fantaro ary iza marina izany amiraly izany Njava Andriamahefa sy Mathieu Prince. Teraka ny 7 Novambra ny taona 1977 tao Vatomandry faritry Tomasina ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka miaramila ny tena ny ziary mpianatra nivoaka tao amin'ny élève officier de la marine tany Frantsa. Ministre Ndarambahiny nandritra ny gouvernement Ramanatsoa ny taona 2770 hatramin'ny taona 570. Tao anatin'izay ny tena no nefa nanomboka nandresy lahatra tsikelikely ny vahoaka hanovana lalam-panorenana ka hiditra anatin'ny rafitra sosialista. Laha ny filoham-pirenena izy ny taona 570. Izy no ray aman-dreny nanorina ny antoko politika Rema sy ny Repoblika faharoa. Nametraka ny rafitra sosialista ny tenany ka napetra ny fanovana sy ny fanagasiana ny rafim-pitantanana ary ny fampianarana ao amin'ny fiteny malagasy. Nanomboka ny taona 1770 anefa dia nahitana tsy fahombiazana izay rafitra napetran'izay ka niteraka korotana teo amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ny lafiny ara-toe-karena. Ny anahantra ny malagasy ary voatery ny ala teo amin'ny fitondrana ny tenany ny taona 1770 no nitrindrina azo azy avy amin'ny hery izay notaria amin'ny profesora Zavelbert. Nanasesy tany Paris ny tenany ary niverina teto tanindrazana ny taona 1770. Betsaka ho izy ny fahatsoana sy ny lesiko anataoko saingy kosa ezaka ao anarina tsy mety nandritra ny fandarana manokana imaso tao amin'ny televiziona malagasy niarahana tamin'ny mpanao gazety Gilbert Razatovo. Tavaverina teo amin'ny fitondrana indray ny tenany ny taona 1770. Ny alatsoa filoham-pirenena Tsomi kosa ny tenany nanomboka ny taona 2010 ary nandimby azy ny filomarika Ravalomanana izay mpifanandrana ara-politika tamin'izany fotoana. Na dia teo aza nefa izay tsy fito fian-kevitra ara-politika izay dia nisy hatrany ny fifanankalozan-kevitra sy ny fifanantonana teo amin'ny Rontota. Toy ny fitadiavam-baolana niaraka tamin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena manoloana ny krizy ny taona 2020. Isan'ireo nitondra ny teny fampaherezana manoloana izao fahalasan'ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka izao moa ny filomarika Ravalomanana sy ny mpiaradia aminy. Fa totosandroany ny fandevenana ny filoham-pirenena teo aloha amiraly Didier Ratsiraka teny amin'ny fasitsan'ny Mahery Foety sy amin'ny Mozole no nanatanterahana izany tsy azo ny rehetra natrehana moa. Asin'Andriamalala sy Andry Rakotomalala. Ndao sy ny fahafatesana Omalalahady 7 Martsa 2020 tetsy amin'ny hôpital militaire Soavinandriana ny filoha teo aloha ny amiraly Didier Ratsiraka. 4 taona izy no izao nondaso ny fahafatesana izao. Ratsaivina dia ny 3 Martsa ariva izy no nampidirina tetsy amin'ny hôpital nafatesana io izy sy ny vatiny Ramatoa Seline Ratsiraka. Antony fampidirana hôpital azy mivady io dia noho ny gripa kely nanjo azy. Omaly alahady no nivoaka tao anatin'ny page Facebook ny amiraly ny fahafatesany tamin'ny 9:00 maraina. Ny andrasana tetsy amin'ny chapelle ominy vatamangatsika ny Omaly tontolo ary tao ihany no nanatanterahana ny famangina. Androany maraina rehefa niala tao amin'ny ominy vatamangatsika ny amiraly Didier Ratsiraka dia nandalo ny trano fonena ny tetsy faravohitra ary avy dia noentina nomena voninahitra farany tetsy amin'ny lapam-panjakana Iavoloha androany tamin'ny 12 ratoandro. Nosatarina tamin'ny fanompo-pivavahana ny fotoana teto ary avy eo dia natao veloma farany tamin'ny fomba miaramila ary nofaranana tamin'ny alalan'ny matso. Rehefa vita tao amin'ny lapam-panjakana Iavoloha dia niazo anambohitsaina ny fiaran-tondra ny vatamangatsika ny amiraly toerana izay andevenana azy. Olona maro no nijery sy ny kopakopaka nanome voninahitra farany ity filoha teo aloha ity niala teo Iavoloha ka hatrany Mozole.
tamin'ny efatrora mahery no nasitrika atao amin'ny fahasaha mahery fony amiral Dideratsiraka tsy azo natria ny be sy ny maro teto ny fandevenana fa ny mpitondra fanjakana sy ny fianakaviana ary ireo olona akaiky an'ny amiraly ihany no afaka nanatrika izany. Izay ekipany MBS Radio Television dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany amiral Dideratsiraka. Iny ihany koa ary mamalana tanteraka ny fotoana ny vaovao tamin'izao alina izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mankasitraka ihany koa ny ekipa rehetra ny MBS niarana nomana sy niarana natontosa izao fampalalam-baovao izao mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny rapisondray ary toboko.